événement karakarainareo le rallye de miracle iny. Par hasard fotsiny ary nalalako ny HVKL. Avy nandeha zay telo mianaka indray sabotsy fanena tamin'ny gasy be dia be zay tany anaty bus. Dia anisan'io gasy io i Taty Colombe. Olona tsy fantatro mihitsy izy fa sendra fanena fotsiny komisany anaty bus dia avy eo niala bus zay. Dia tonga izy moa izy efa fantatrareo io fa olona tsy miavonavina. Tonga dia niraba dia niresaka gasy ve nareo ohatr'izany. Dia misy invitation ty izy sao dia m'intéressé anao momba ny HVKL, misy zavatra karakarainay, misy miracle, misy ho avy aty ny pasteurnay. HVKL tsy mbola naina an'izany HVKL zany hatrizay niainako raha tsy tamin'io fotoana io. Dia eny andresika any le invitation fa 8 heures afaka dia tonga. Dia en attendant moa zany eny an-dala zay miresaka ihany. Dia ozy izy tamiko hoe fa raha ohatra ka ozy izy tonga fa mba miaravavaka aminay isaky ny samedi à 15 heures. Dia eno fa zay ny ohatran'ny mety m'intéressé anahy fa ho hitako eo dia fampiantso foana moa zay fampiantso foana tao anatin'izay dia tonga ihany farany samedi iny. Dia no tonga teto amin'izay tena ohatrany nahagaga anahy satria tellement zaho efa ala recherche ana toerana hoe aiza raha misy toerana andehanako hoe ahafahako ohatrany hoe mianatra ohatrany hoe verina mianatra sekoly alady satria tsy mba nanao sekoly alady za mihitsy zay tamin'ny mbola kely. Dia izy aiza ary nahita toerana hoe hitondrana anazy da sy ahafahana ohatrany hoe mianatra miverina tena mianatra mihitsy. Kanjo moa tonga teto amin'ity toerana ity dia tsy adiniko ny teny pasteur tamin'izay nareoreo ozy izy tsy haiko na zany teneniny tamin'izay satria vaovao ozy izy hoe tsy hainao io ny tonga teto izy izy fa mifanahy masina mitondra anao teto. Dia gaga be hoe ahoana ary zany. Dia nandeha zany ny fotoana dia gaga be mamoaka stylo sy taratasy film ary ty dia ay tena ao amin'ilay nilako azy le izy tena mianatra keo tena fa baraka fa tsy mitondra stylo sy taratasy satria izy zay tongava fotsiny loha izy aloha dia jery ianao dia hitanao eo raha miintéressé anao le izy na ahoana. Dia nandeha fotoana dia sekoly tokantrano ahoana koa ary zany. Tamin'io ariko nisy ohatra nisy problème ana tokantrano tsy efa ahoana tonga dia mianjera amiko hoe tonga dia ohatrany tonga dia zany mihitsy le izy le toetra le resaka hoe toetranao an-trano ohatran'izany. Dia avy eo zany dia ankoatran'izay koa hoe ankoatran'le hoe tsy nanaovako sekoly alady hatramin'izay tamin'ny mbola kely nanana promesse hatramin'izay mihitsy hoe tena mba hamaky an'ity baiboly ity de A à Z. Tena hoe averiko mihitsy satria be dia be mihitsy zavatra tsy fantako anatin'io baiboly io. Dia tena ny fotoana tsy mety roviana ihany ary ity baiboly ity no tompoka. Dia nefa tena nahagaga anahy fa vao tamin'ilay andro le hoe nahalalako ny HVKL zany le nandehanako voaloha tety tonga dia ohatrany miaraka mivavy ohatrany tonga dia androany mihitsy ilay fotoana niboanao ilay baiboly. Dia natomboka dia mandraky tena andro moa zany mbola toa alefa foana le satria efa natomboka. Dia fiovana manaraka ankoatran'izay hitako eo amin'ny ara-pananga ambany eo amin'ny resaka vavaka. Taloha raha mivavaka isan'andro mivavaka taloha fa isaky ny hariva ohatrany hoe rehefa andeha atory ohatrany hoe manao bilan journée koa zany. Zao anefany depuis fréquenteko ny HVKL tena zavatra tena mahagaga toute la journée. Inona koa ary ty raha misy ny ahita angamba dia hoe tena mitapy ty ngasa voadona mpiainana ohatrany hoe voadona mpiainana nefa tsy zany mihitsy le izy fa ohatrany misy hery manosika anao hivavaka tena mihodina kely anao manao zavatra dia tafavavaka ny saina. Ahoana ary zany mandeha eny an-dalana tsinotsinona eo tafavavaka ny saiko. Indraindray raha vao misy ohatrany hoe aratsy ohatrany hoe eritreritra ratsy tady an-dalo amin'ny saiko tonga dia tena mivavaka ny alefako voalohany tonga dia tafavavaka. Dia izay zany zava-dehibe amiko zay satria zavatra tena mbola tsy niainako mihitsy hoe vavaka toute la journée même pendant la nuit misy fotoana tsy haiko tsony hoe natory ary sa mivavaka sa mieritreritra fa mandra paray amin'ny andro reto ohatrany
ihany aho inona ary zany zany ve le fiovana ho sady manontany tena zay zany le izy ao angambany fa tena ohatran'ny bizara tamiko le izy satria zatra mbola tsy niainako dia ankoatran'izay resaka tamin'io moa izy zany nisy resaka hoe sekoly tokantrano tamin'ilay voalohany io dia nanana problème resaka tokantrano tamin'izay dia ohatrany toka ilay izy dia nitambetako ny par rapport amin'ny toetrako zany ohatra rehefa ohatrano dia ohatrany hoe zany loha fa tsy mivadiko zay tiako atao ihany dia ninona tenenina dia za ihany marina ny vadiko moa dia efa nitenisa zay teneninao rehetra dia marina daholo izy izy fa zanga moa inona zanga eo izy izy tsy fahavanonao e dia ndraikaiko eo dia nanomboka tamin'io amin'izay tena ozy mila fieritreretana le izy mila fieritreretana fa tsy vitany hoe eritreretana fa le tonga dia hoentina mibavaka ohatrany hoe lasa ho azy le izy fa tsy forcena hoe dia akatoerana etsy aloha hivavaka hafa indray iny fa ohatra tonga dia lasa tafavavaka ho azy foana ny saina dia izay ngambany fa ankoatran'izay farany le tamin'ny herinandro le tamin'ny herinandro indray dia tena tamiko pasteur hoe atao batisa ozy izy taty beby sy taty Natalie fa miinvité izy zany raha afaka nareo telo mianaka dia eno tena miintéressé anazy fa andeha aloha dia izy izy pasteur hoe ndao fa alainy nareo na ohatran dia za bedika be andrasy fa hiteny amin'ny vadiko ahako fa hoe aseko aterina fa le fitenenana anazy hoe ndao atero inona araikitra miadinay tonga dia niakatra be izy inona fiangonana re za tsy mila makantsona anao sekty nge ozy izy tsy mila nareo makantsona tsy raha ohatra nareo ozy izy ka tena ozy izy raha mbola hitoy andeha hoaninareo ozy izy dia hitady trano dia aleoko mitokana hoe zarery ozy izy mipetraka fa aninareo sy ny fivavahanareo sektanareo fa tsy mila an'io ao izy izy teo amin'izay zany tonga dia sakana be hoe tsy mahazo manatrika an'le batisa azy anao sady tsy afaka hijoro vavolombelona raha pizy satria normalement tokony tamin'ny samedi teo mijoro vavolombelona ahoana zany ahoana ny anaovako an'ity dia ny alina n'iny moa zany ny samedi zany efa tsy afaka anakeo tsy afaka nijoro vavolombelona fa nanaraka tamin'ny radio fotsiny dia ny alina n'iny ny sabotsy alina n'iny ako nieritreritra izay sy tontonritsa fa dia ahoana iza zaho tsy maintsy manatrika an'le batisa andeha anatrika an'le izy ako fa hitako eo hoe ahoana dia mialina n'iny ako dia mivavaka sady nieritreritra inona zany ny solution tena mbola na nialina raha mbola tsy tena hitako tsara inona solution fa nieritreritra fotsiny hoe tsy maintsy makamy dia hitako eo raha izy maraina n'iny tonga dia tafatsangana izy hiomana dia rehefa avy eo iresaka aminy hoe inona zavatra tsy mety rehetra zany hoe ahoana ary zany kanjo vao fo iny ako hoe andeha alohan'ny iomanako izy indray ny anazy indray ny lasa aloha hoe mila miresaka tsika senao izy izy ahoana koa ry zany teo dia miresaka teo tsy tantaraiko arina lesa tonga dia nirésumé dia ahoana zany ao zay amin'ny le resaka fivavahana io dia tsy dia ahoana zay zany zaho tsy maintsy makano tsy maintsy mandeha any satria any ny ahitako mahasoa ny teneko anazy tsy daholo zany zavatra fitrako fa fianarana baiboly zaho tsy nanao zany eo tsy mba nanao sekoly lady zany tamin'ny mbola kely tena ilaiko io zavatra io ohatra zany dia ahoana izy zany eo izy tsy manaka nanao hoe tsy hoany e fa tsy tiako fotsiny io fivavahana io fa raha ohatra ka ozy izy ianao hoe any ny hitanao misy mahasoa anao sy mapety anao dia ndana ary dia zay farany dia tonga koa dia lasa ohatra tonga dia niravina daholo na problème tokantrano ary tena ozy izy hoe tena zay koa tena tsako hoe mila entina mibavaka daholo zany rehetrarehetra fa tsy vita ny fitenena fotsiny dia anao an'izao dia tsy mety fa tena sady mivavaka ianao hoentinao mibavaka le izy zay ngambany dia hainy ankoatran'izay le resaka le fanatrehana le fanatrehana eto hafa mihitsy le fahatongavana eto le hoe fasafasy zany amin'ny pasteur ohatran'izany fa tany an-trano zao zay le ndram-pandeha avy be ny orana ndrany avy be ny orana fa tonga izay avy be ny orana dia tsy afaka nandeha izay dia mihaino ambadiky ny radio dia ohatra marary be ny fonao dia tsangana mitoetra avy ary sa mbola sao dia tsahatra ihany tonga dia miazakasaka mandeha avy eo pasteur mbola nanampy hoe nareo izay ambadiky ny radio ka mbola tiaka ty ozy izy mbola tsy tara ahoana ary ty fa tsy lasa ihany izay moa fara zaho fa tena mbola hafa mihitsy le hoe tonga eto manatrika ianao par rapport an'le ao ambadiky ny radio fa manasa anareo eto ara tonga eto amin'ny teloko hatramin'ny enina ohatrany tsy teo tena marina rehefa tellement nareo rehefa concentré dia
efa miteny pasteur hoe amaranantsika azy zay vao hoe dri efa leraka dia tellement le izy nefa n'izy izy pasteur andrefa deru ohatra misy olona menomenona ozy izy hoe adondolava be rehefa tonga etonareo dia mihitanareo fa ohatra vetivety kely zafady vetivety kely tonga dia tapotra le fotoana dia voninahitra ho an'Andriamanitra rehetra amen misy anjara mandray andro a izy eo tsy fananina fa ohatra hoe tonga dia mifandraika tamin'ny témoignage-na tokantrano ilay izy a dia asika indray taty Olga ijoro vavolombelona ikeo miarabanareo izay manatriketo dia miarabanareo ambadiky ny radio koa voentro voatonga eo pasona saint pasteur ianao hoe mba hijoro vavolombelona dia eo a vao manatona voavitany antiana dia mandray ny azy dia raisiko amin'le namarana ny azy teo le izy hoe tsara le miaraka zay ngambany satria izaho olona vazokonjokony ihany a zanako fa lehibe antsotra ny taditiana hoe mbola misy zazakely hoentina fa maivamaivana ihany fa na izany ara ny adiny mpiainana samy misy tsisy hoe kely sy lehibe io fa samy miatrika daholo ka tamin'ity toeranyity zao za efa lazaiko anareo efa zokonjokony ihany nahitako an'le fitiavana ia fitiavana tena fianakaviana izay ato dia manentana anareo rehetra izay any ambadiky ny radio a tongava rehefa tena mpianakavy ato ohatrany any tanàna dia le ray miara-mandray goûté ohatran'izany dia ohatran'izay le fa tsy goûté sakafo ato fa goûté tenin'Andriamanitra fa dia mahafinaritra be dia vetivety araka ny tenin'ny taditiana teo dia fa tonga ny amarana ny fotoana fa tena mahafinaritra dia momba manokana moa izany a dia nahitako tato a namonjy concert nentin'reto voadona Paolina dia mangingina any an-trano dia reto tanora reto mitondra hoe ndao taty hoentiny ianao andeha mijery concert anay dia tamin'izay no nionako taminareo voalohany dia ry pasteur mivady pasteur onja teo dia miaino an'lefa hira dia avy eo hoe tongava ianao taty fa misy fampianarana ane dia tonga tamin'le fampianarana dia liana tokoa satria mba maro ihany izay nandanako fa samy manana ny ambassadeur no efa voalaza hoe ambassadeur ny Andriamanitra hoe ambassadeur ny tompony toerana izay hiangonana dia ty ambassady anankiray ty dia hafakely amin'izay hoe le izy hoe manome misy an'le école fa tena mampianatra tokoa mampisokatra saina le izy ary zareo a mamelanareo hiteny hoe tanora ary zareo ary tena miaina le fiainana mahatanora tena miaina amin'le izy dia hainy tsara manazava azy mazava be le teny fa tsy hoe tsy mivoana hoe ohatrany hoe intellectuel be na hoe mitady frasy hoe ina raha ny tiany tenena fa dia mazava na le pratika na le teny anazavana tena nareo nga mahatsapa ary mandray tableau mihitsy ny pasteur manazava ny hoe tadidiko tsara le tamin'le hoe efa niraisitsika ny fasitranana tamin'Andriamanitra hoe tamin'ny Isaïa 53:3-5 tsika le mbola mihina-panafody le mbola misalasala le mbola be rerehana nefa fa vitan'i Jesosy ny zava-drehetra dia izay nanaitratsy hiteny izay satria mba hoe teto a voninahitsapa'le izy tena hoe tsapako tia miteny izy hoe raha momba n'le devoly izay manangoly sy mamitaka antsika zanak'olombelona dia tsika Jesosy ny lohany tsika ny vatany dia tsika izany a efa hoe ao amin'ny Kristy ary efa lazany amin'ny Efesiana raha tsy diso hoe nous sommes en Christ avant la fondation du monde. Donc Christ en nous, c'est une vérité, c'est un fait divin. On n'a plus à chercher, il est en nous. Donc, tika zany raha hoe vatany Kristy, raisina amin'izay fotsiny izy hoe vatany Kristy tsika. Dia tsika reto zany nanareo any ambadiky ny radio na zay manatriketo zanak'Andriamanitra olona ray satria vatany. Nahoana moa ianao niteny hoe tsy tsony ty tanako ty, tsy ilako ty, na hoe ty sofiko ty esoriko. Olona ray fa itsika dia nareo any ambadiky ny radio dia izay aty. Misy zavatra tsy mampety azy azy. Raha araka ny fandiniako azy aloha fa raisitsika amin'izao andro zao hoe zanak'Andriamanitra tsika natao hifankatia. Raha tsy fanaty tava angambany dia manahirana ihany hoe aiza moa izany tapako izany mbola tsy hitako mihitsy hatramin'izay.
ka tena manentana anareo hoe mba ho tonga mba ho hitanay tare fa zay eto fa mifankalala fa nareo mbola tsy hitanay tena hitahitanareo zay ie dia zavatra anankiray koa tiako tsindrina eto a le resaka amin'ny Jacques 5:17 nga izy iny hoe fa mifavaha mba ho sitrana dia iny koa zavatra anankiray hoe nandalovako tamin'ity toerana ity teto amin'ity HVKL le hoe tamin'ilay fotoan-dehibe nisy hoe rallye des miracles za olona vona accident dia efa hoe coma dia efa hoe maty fa iny moa fa nahitako tanam-pahasoavan'i Jesosy dia nivelominy ihany na ny dokotera rehefa nanao hoe mort imminente dia mbola natsangany a nefa le izy a choc mafy be a dia misy séquelle dia misy séquelle anisan'izany a tsy mandre a tsy dia mare ny sofiko dia misy partie izany tokony hoe mbola miverina tsikelikely tamin'iny rallye des miracles iny a ao anaty salle izay dia ny pasteur avy any Madagasikara manatrika amin'ny ina moa ty amin'ny Skype dia misy aky izany mitabataba orinao misy olona mananjanaka kely tsy hoe mitabataba fa mitomany le zaza dia io araha fa mitaraina ambony seza eo hoe Jesosy io fa tsy reko indray nitapaka toroteny pasteur ao fa zay le sofiko ao fa mba sitrana ane ty sofiko ty ao fa jereo fa sao fa tsy misy tsy raiko indray tsy voaraiko indray sao zay mitaraina zany ohatran'izany dia mijano ny pasteur ary pasteur amin'ny Skype amin'ny teny izy hoe izy zao marary sofinao zao izy mitaraina mierika zany mierika mijery amin'le salle hoe iza le olona teneny satria hoe rallye des miracles nasitranako za mba nitodika hoe aiza zany olo zany dia eo misalasala be dia zay ho taitra tra misy nanaitra hoe enao le niteny iny zany nefa nitoriteny ny pasteur efa tsy mbola tonga le fotoana hoe hiasa izy fa nelanelany dia teo avy ny pasteur Tomi loko dia hoe zaho ahy izany dia malaingana ianao fa saika madika pazy pasteur tary satria niandry salasala vao nitsangana dia teo mosy zay nanatrika teo nahita tamin'iny hoe tampeny ny sofiny mandre taizany nalala pasteur fa misy anankiray mandre gaga koa hoe tampeny le mandre dia nitapena ny pasteur aza moa iny le gauche le droite ny vo zany satria partique droite iny le vota nitontona be ny traumatisme crânien dia nitapenana dia ozy izy hoe tsongoy ny sofinao saiko tsongony ny sofiny droite a dia ampiteneniny hoe ataovy hoe mandrenesy ianao dia nataon'izay tokoa dia mare a rehefa mihaino hira na mihaino toriteny amin'ireny telefona na mihaino zao dia ataoko amin'ny farany ambony dia efa milaza mihitsy le telefona hoe attention fa hoe reny mifanaopy reny ry tsy mare atsy dia zao na atao kely fotsiny ara dia reto le izy zay zany le izy dia zay no hoe natamana ato amin'ity toerana ity dia le firaisantsika eto mahafinaritra le fiarahana sy le fampitondram-bavaka dia andeha koa faraparany andeha amitarba satria ny zanako faravavy andeha hipetraka any dia niantso ny pasteur onja tamin'izay any anaty train miantso ny pasteur dia anaty train miantso ny pasteur hoe tsy haiko izay andanako pasteur fa zaho tokony ho any Madagasikara io efa nankabieny efa le zanako tia nahita stage aty toeran-davitra zaho tsy maintsy mahita trano azy zao dia tsy fantako anefa le toerana za tsy mahalala zay olona any fa andeha dia entiko ambavaka ianao ozy izy dia lasa dia tonga tany ny andro zoma nandeha train de nuit nandeha train couchette reto dia efa niaraka amin'ny be dia be le feno zany tao hoe fa tsy natahotra aloha fa hoe hitondram-bavaka dia lasa tonga tany amin'ilay toerana trano telo angano nampijerevana dia saika hoe mbola ody vao heritreritra dia teo le raha matoa teny hoe raha tsy raisinao androany zao izy izy raha tsy mifidy ianao dia tsy mahazo zany efa nanaty ray avy eo vao nanaiky nanankiray dia any anaty train miteny hoe Jesosy eo zany fanatrehanao ao saika tsy lasa saika tsy hoan'ny tsy lasan'ny Madagasikara ary saika tsy tanteraka le diko na le ty hoe fitadiavana trano satria raha tsy nandrean'le fibitsiny hoe raiso ty dia pasteur koa nitondram-bavaka dia tsy tanteraka nefa izao tafipetraka tsy homan-tsara zay le hoe le Jacques 5:17 teo ato dia tsy mitsahatra ny fampitondram-bavaka tompoko nareo any ambadiky ny radio
eto dia fampitondram-bavaka ary na nitoerana ivavahana dia isaky miditra eto zay dia miara-mivavaka miara-miantso amin'ny fanahy masina miara-manana diontrano amin'ny anaran'i Jesosy mandroaka ny fanahy ratsy satria izy dia manelingelina foana dia izay vao manomboka ny vavaka tsy hoe tonga dia mipetraka fa dia nezany ara fa fampianarana ho antsika satria tokony ataontsika ny tokantrano koa izay na mitoerana vaovao izay alehantsika dia ny pratika izany no tena ilaina angambany tsy misy any ankafa zay ho hitanareo ato zay no tadidiko